Praise the Lord, everyone. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rahavavy malala sy ranadà malala. Amin'ny tompo ny fahasoavana sy ny fiadanana eo amintsika tsirairay avy any tokantrano izay misy antsika tsirairay avy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika no nanomezany antsika izao fotoana izao nanomezany antsika tombonandro nanomezany antsika rivotra nanomezany antsika ny rehetrarehetra mbola afaka miriaria mbola afaka miteny mbola afaka mitalao mivavaka manome voninahitra azy amin'izao fotoana izao satria izany no antony havelomantsika izany no antony havelomantsika eto ambony tany diny hanome voninahitra sy anandratra avy ilay Andriamanitsika ary tsisy hitarainantsika raha tsy izy irery ihany marina nefa fa tsy moramora ny miomana ho any an-danitra tsy vitany amen sy tsy vitany resaka eny foana fa tena tolona mafy mihitsy ny fankanesantsika any satria ety ny lalana makany izy ny soratra masina makany amin'ny fahasambarana fa malalaka kosa ny amin'ny fahaverezana izany hoe midika izany fa tsy mora ny manomana ny fiainam-panahintsika ho any an-danitra ao anatin'ny fiomanana izay nefa dia misy tolonam-bavaka ataontsika isan'andro ao ihany koa ny fifadikanana araka ny voasoratra amin'ny baiboly dia ity groupe ity moa zany efa nisy nanao présentation foana taloha tany fa mbola tsy mitsahatra foana izahay manambara fa ny groupe fiomanana an-danitra dia groupe anankiray natao hitaizana hizarana ny vokatsoa sy ny zavatsoa izay omeny tompo antsika rehetrarehetra natao hitaizana ara-panahy ho an'ny rehetrarehetra tsy ankanavaka sy fianarana baiboly ho an'izay liana te hiditra dia afaka mitsofoka satria tsy manavaka foko tsy manavaka toerana tsy manavaka olona tsy manavaka nizaniza zany rehefa te hitsofoka anao te hiditra dia afaka miditra satria Andriamanitra anankiray ihany ny vavahantsika tsy fiangonana izy ity fa karazana groupe tsy hoe karazana zany fa tena groupe dia afaka mifanakalo hevitra afaka mianatra baiboly afaka mizara ny rehetrarehetra izay hitarian'ny fanahy masina ianao atao anatin'ity groupe ity dia alohan'ny vavahantsika zany amin'izao fotoana izao misy vavaka atao rehefa avy eo fa misy soratra masina ho vakiako aminareo ao amin'ny John 15:26 ao amin'ny Jaona 5:20 dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa raha tonga ny mpananatra izay iraiko ho aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona anambara ahy averiko indray fa raha tonga ny mpananatra izay iraiko ho aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona hanambara ahy izy moa zany le ahy tiantenenina eto le ahy tiantenenina eto dia tsy iza fa Andriamanitsika dia Jesosy Kristy ny fanahy masina dia personne fahatelo izay tsy miafina amintsika rehetrarehetra ao amin'ny Trinité masina Andriamanitra hatrizay izy ary mandrakizay izany hoe tsy miova mitovy hery amin'ny Andriamanitra ray ary mbola mitovy hery amin'ny Andriamanitra zanaka mpananatra izy ary mampatsiahy antsika ny amin'ny asa mpamonjena izay vitan'i Jesosy Kristy tamintsika mitari-dalana antsika ho amin'ny marina rehetra izy izany hoe fanahin'ny fahamarinana ankehitriny ry hava-malala tsika tsy havita ny ninona mihitsy raha tsisy an'io fanahy masina io zany ny motera mampandeha ny fiainantsika ara-panahy ary io no mampandeha mampiakatra ny finoantsika n'Andriamanitra eto nefa tsika dia angataka amin'Andriamanitra angataka amin'ny fanahy masina ka raha manana fotoana ianao ny amin'ny tokantrano misy ianao any na miaino izao feoko izao amin'izao fotoana izao dia akipinina masonao mandoalia ianao mitsangana ianao ataovy izay mahalezy ianao
andao isika iray vavaka hangataka ny fanahin'Andriamanitra masina mba hiasa ao anatintsika hitari-dalana antsika tsy tapaka amin'izao andro faran'izao, satria izao fotoana izao fotoana tokony tsy maintsy irosony ny fiainam-panahintsika lalina bebe kokoa amin'ny fanompoana ny Tompo. Tsika nefa tsy afaka miroso raha tsy mandeha amin'ny fahamarinana, satria ny fanahy masina dia fanahy ny fahamarinana sy fahamasinana. Ary ny fanahy masina dia mitarika antsika, mananatra antsika mihitsy ny fanahy masina, izy mibaiko antsika satria Andriamanitra. Dia ary vavaka isika rahavavy malala sy ranada malala, riavana rehetrarehetra tsy akanavaka, samy itsika hivavaka hangataka an'izany fanahy masina izany. Ry Andriamanitra rainay ny an-danitra, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanako ilay tokana ianao. Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra tokana ianao, Andriamanitra tsy manam-paharoa ianao, Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra ny Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Tonga eto izay rehetrarehetra Jehovah o. Tanondrika eto ambanin'ny faladianao voalohany indrindra. Mifona raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, vitanay. Olombelona mitafy ny fomandraza ahy, mety misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao izay tsy nahafaly ianao nefa nataonay izany, dia hifonanay sahady ray masonao. Mamondrafo aminay ianao, mamelany elokay, fampanonty izahay. Ankehitriny ihany koa dia manandratravo ny anaranao izahay, asandratray avo ianao satria masina no masina rehetra, tompo ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka, ary tsy manam-paharoa ianao. Ianao efa niteny fa ianao ilay alfa sy omega, ianao ilay fiandohana sy fiafarana, ary ny ankoatranao dia tsisy Andriamanitra afa-tsy ianao irery ihany. Ho anao ny tera sy lazary voninahitra ray masonao. Halleluja. Asandratray avo ny anaranao, satria tsy takatry ny sainay, tsy takatry ny sainanay sy ny fieritreritray ny fahagaganao, ny fahatsaranao, na ny manam-pahaizana toy ny inona raha tsy mahatakatra an'izany. Mahagaga ianao Jehovah, mahagaga ianao. Saotra ray asandratray avo ny anaranao, mandrakizay dia amin'izao fotoana izao dia mangataka ny fanahinao masina tsy tapaka izahay Tompo. Hiasa ao anatinay, hitari-dalana anay hatrany Tompo, amin'izay rehetra ataonay amin'ny fanomponanao indrindra. Aza vela atory ny fiainam-panahinay Tompo, avy fanahy masonao, foazo ny fiainam-panahinay, sokafo ny fonay, sokafo ny sainay, hidiro ny fiainam-panahinay rehetrarehetra Tompo, mba hiasa ao anao, mba hiatsiaro anao, mba hafantatra bebe kokoa ny fisianao, hangetahetanao ary hikatsaka anao. Mihoatra ny fikatsanay arena, mihoatra ny fikatsanay volamena, mihoatra ny fikatsanay ny sakafo sy ny zavatra rehetra manahirana anay amin'izao fotoana izao Tompo, amin'izao fotoana sarotra izao, na dia eo ara ny aretina, na dia eo ny tsy fisiana Tompo. Mahagaga ianao, Andriamanitra mpanasitrana ianao voalohany indrindra, Andriamanitra mpamaly vavaka ianao, tsisy zavatra mahagaga tsy hainao satria izany mahagaga ianao. Aza vela ho variana amin'izany olana belabe izany izahay Tompo, fa aoka hifampoka aminao ary hino anao, satria ny finoanay no mahavonjy anay. Ka raha tsisy an'izany finoana izany izahay dia tsy mitsinona ny fanarahanay anao, satria ny fanahinao masina no mampitombo ny finoanay anao ray masonao. Koa meteza raha eo hiain'ny vavakay, atonga ilany no sofinao ray masonao, hiain'ny vavakay na dia mpanota tsy mendrika aza izahay. Dia mangataka ny fanahinao masina Tompo, hitari-dalana ny tsirairay avy. Eny fa na dia ireo izay mbola tsy mahafantatra anao Tompo, mangataka ny fanahinao masina hamangy ny fiainam-panahy ny tsirairay avy, tsy akanavaka na aiza na aiza izany, na firenena aiza zany, na tokantrano aiza zany, na tokosy fa ianao dia miparitaka erakin'io. Masonao anankiray dia mijery anay ary mahita anay na firifirina izanay. Ianao mahafantatra ny olonao izay very Tompo, ny ondrinao izay mandeha amin'ny lalakafa. Kasio izy ireny Jehovah, irao ny fanahinao masina, arotsaho ny fanahinao masina, hikasika ny fiainam-panahy ny tsirairay avy, mba ho taitra amin'ny torimaso, mba tsy ho variana ho rendremana Tompo, fa hifoha ara-panahy ao aminao, satria ianao tsy tonga hiantsony marina fa ny mpanota hibebaka, ary manana anjara amin'ny rano masina Jesosy Kristy ny rehetrarehetra tsy akanavaka. Mamondrafo Jehovah, ilay ranao masina, ilay nitete tao a Kalvari, mbola mahery mandraky tiany androany,
mbola mahery Jehovah, mbola mahery Jesosy eo ary matoky izay fa ny zanao masonao andrakotra anay, andrakotra ny fiainanay rehetrarehetra ka tsy hanana ny devoly anjara ny fiainanay satria eo am-pelantananao. Ary ianao efa niteny fa tsisy maharombaka izay rehetra eo am-pelantananao. Anao izahay mamindra fo Jehovah ho an'ny rehetrarehetra izay efa manaraka anao mba tsy hangatsika ihany koa fa afana amin'ny fanomponanao, anompo anao amin'ny fosaina sy fanahy Tompo, amin'ny fahamasinana sy fahamarinana, mba tsy hanompo anao amin'ny fahazarana na amin'ny lela, aza vela anompo anao amin'ny lela na anandratra anao amin'ny lela fotsiny tsirairay avy fa aoka Tompo mba anandratra anao amin'ny fosaina sy fanahy. Dia toraka izany koa ireo izay mbola tsy mino anao matoky sy mino Tompo fa ny fanainao masina ilay mahery no hiasa hiparitaka amin'ny tsirairay avy satria izany no nanjanao anay. Ianao efa niteny mandehana amin'izao tontolo izao mitoriany filazantsara ataovy mpianatra ny rehetrarehetra. Aoka Tompo hanana an'izany faniriana izany izay tsy afaka manantanteraka an'izany ny tsirairay avy Tompo raha tsy ny fanainao masina no mitarika anay, ny fanainao masina no manoro lalana anay. Meteza ray ihany vavakay ka aoka amonjy ny fanan'ireo zanakao, ireo mpanomponao izay very Tompo satria izany ny mission izay nampanaovinao anay eto ambony tany Tompo. Mamindra fo Jehovah misaotra ray Aba, misaotra Baba noho ny fitiavanao satria tsy tapaka ianao no miresaka aminay fa zahay no mini tsy miainao anao, tapenanay ny sofinay ara-panahy. Ankehitriny dia mifony izahay ka sio hatrany ny fiainam-pananay, ka sio raha eo aza vela ho rendremana izahay, aza vela atory mihitsy fa foazo aoka hiredareda ao anatinay ny fanainao masina, miredareda fanahy masina, midiny ianao fanahy masina, fenohy ny fiainanay, fenohy ny fiainam-pananay, fenohy ny fonay ny rehetrarehetra momba anay rehetrarehetra ka sio Andriamanitra velona ianao. Ka rehefa tonga ny andro izay atongavanao eny amin'ny rahony lanitra Jesosy eo ho faly izahay rehetrarehetra mianakavy satria hitsenanao am-pifaliana, hanantena fa hahita ilay toerana izay efa nomanina ho anay ka hita fahasambarana mandrakizay izahay ao aminao. Misaotra ray ao, sandratra hiavy ny anaranao, sandratra hiavy ny anaranao Jesosy. Halleluia. Misaotra Tompo tianay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokany ririany, nanaovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo tianay eo. Amen. Tsara ny Tompo rahavavy ary tsy tapaka izy miresaka amintsika, tsy tapaka izy ny manolo-tsaina antsika, tsy tapaka izy mitarika antsika fa isika no mini tsy mihaino ny feony, isika no mini manampina ny sofim-panahintsika tsy hihaino izay rehetra ho resany amintsika. Ankehitriny dia manana fotoana isika rehetrarehetra raha mbola tsy tonga Jesosy Kristy, raha mbola misy zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny Tompo izay nataontsika ny akana any akodakoda amin'ny kiafinafina any dia manana fotoana ianao, manana fotoana isika rehetrarehetra hialana amin'izany toetra ratsy izany, amin'izany fanahy ratsy izany, mitady antsika Andriamanitra anio ary tsy tiany ho very isika rehetrarehetra. Mamindra fo Jehovah. Dia misy hira anankiray izay atolotra anareo, ny hira izay mitondra ny lohateny hoe Holy Spirit. Hira izay mitondra fifohazam-panahy ho an'ny rehetrarehetra, misy matoky fa na ianareo raha mbola mahafantatra an'izany hira izany. Holy Spirit, you are it. Eny ary
Spirit come, send your Spirit come, not by might, not by power, by your Spirit come, send your Spirit come. Amen. You are the vine, we are the temple. You are the voice, we are the song. You are the God, we are the people. You are the light, we stand in awe. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Into your love, into your light, grace upon grace, beauty for ashes, you come to us, we come alive, we stand in awe of you. Oh, 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 oh. We stand in awe of you. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Breathe. Come and breathe on us. Spirit, breathe. Come and breathe on us. Breathe. Breathe on us. Breathe. Come and breathe on us. We stand in awe of you. Hallelujah. We stand in awe of you. Yes, Lord. We stand in awe of you. Hallelujah. In these last days, God love you and God need you. God want your heart. Focus on Him. It's time to repent now. It's time to come to Jesus. Give your life to Jesus. He wait for you. Jesus love us. Jesus love you. Thank you, Lord. God bless you all.